Rahalahy ao anatin'ny baiboly ny anaran'izy mirahalahy dia Esau sy Jakoba. Ny tantaran'izy mirahalahy reo zany mba tiako iarana mijery aminareo androany hoe olona iza koa ianao hoe mitovy amin'ny Esau sa ianao hoe mitovy amin'ny Jakoba. Ny ray aman-dreny angamba mahalala an'izany, misy ray aman-dreny sasany mitavaina. Zao no fitaraina ny ray aman-dreny sasany hoe tena tsy hitako mihitsy izay atao fa reto zaza reto niarany tezainy sakafo raiky omena azy, rano anankiray nosotrony, fananarana anankiray, fampianarana anankiray, lesona anankiray omena azy fa dia gaga ny ray aman-dreny hoe samy manana lavany. Ny anankiray endry be mianatra tsara tafita amin'ny fiainana, ny anankiray ray eo andanin'izay nefa madity manakorotana tsy mianatra gaga be dia be mihitsy ny ray aman-dreny manontany tena amin'izany fa inona ary ny olana reto tsisy natao tombo sy ala tsisy hoe fa zay nefa le izy hoe samihafa ny olona, samihafa ny safidin'ny olona tsirairay avy. Dia misy zavatra be dia be hitantsika ohatr' izany nalay misy hoe mpiray-tampo, ny anankiray tafita ry ambony aria, ny anankiray tena fady iranovana mihitsy. Indray ary mampametra-pandany hoe fa nisy inona ary tamin'ny fiainan'ireto olona reto, ray-tampo reto dia jereny anankiray ohatr' izao ny anankiray satria izay ne safidin'ny tsirairay. Dia ao anaty baiboly koa misy olona ohatran'izany mihitsy. Dia anisan'izany i Esau sy Jakoba. Izy mirahalahy reo dia kambana izy fa tsy mitovy e, tena mifanipaka mihitsy. Ny anankiray raha raisinao hoe any avaratra dia ny anankiray any atsimo, ny anankiray raha any andrefana dia ny anankiray any atsinana, ny anankiray raha atao hoe mainty dia ny anankiray fotsy nefa kamba. Ray aman-dreny anankiray, fiainana anankiray, tenin'Andriamanitra anankiray ny enon'izy mirahalahy. Ataoke mba irahana mijery ny tantaran'izy ireo. Genesis 5:20 dia vakitsika ny 7:20 ka hatramin'ny 4:30 misy ampahany amin'ny tantarany Jakoba sy Esau. Genesis 5:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 4:30. dia aloha mijery vetivety aloha nareo dia zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 7:20. Ozy izy manao hoe dia mitombo ireo zaza ireo ary Esau lehilahy nahay niaza dia mpianefitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday. Ary Isaka tian'ny Esau satria nakafy niazany, fa Rebeka kosa tian'ny Jakoba. Ary nandro any Jakoba ary sendra avy tany an-tsay Esau ka reraka. Dia hoe Esau tamin'ny Jakoba, mba hanome zaho amiko no mena dia io mena io fa reraka zany ny anaovana anarany hoe Edom. Fa hoe Jakoba, amidio amiko ary aloha ny fizokinao. Dia ho kosa Esau, indro faty any ka maso ino izay fizokiny. Ary ho Jakoba, mianiana ary aloha amiko. Dia nianina taminy izy ka dia namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiny. Ary Jakoba nanomena Esau mofo sy voalemba masaka. Dia mihinana sy misotro izy ary niainga ka lasa mandeha. Izany no nanamavony Esau ny fizokiny. Esau zany lamatoa zokiny, Jakoba no sandriny faralahy rehefa avy eo tamin'izy mirahalahy. Dia misy lesona izay mba tiako tsoahana amin'ny fiainan'izy mirahalahy reto ary izay no tiako ampitaina aminao androany. Raha ohatra ka raisitsika aloha i Esau dia hitantsika ao anatin'io tantara io voatsindry ny tenin'Andriamanitra tsara hoe izany no nanamavony Esau ny fizokiany. Dia jereo ake ny filazan'ny Hebreo azy, Hebreo 12 dia ny 9:40 ka hatramin'ny 7:70 manamafy an'izay hoe nanamavony ny fizokiny. Hebreo 12 dia ny 9:40. dia zao no voasoratra. Eo amin'ny andininy alao ataontsika amin'ny 10:10 azafady tompoko. Ary mitandrema tsara
fandrao izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao izy fakamangidy mitsiboka ampikorotana ka ho voalotony maro, fandrao izy mpijangajangana olona tsy mananja ny masina tahaka ny Esau zay nivarotra ny fizokiny ahazony hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tahandovany fitahiny izy dia nolavina fa tsy nahity izay hibebahany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy. Ny Esau zany raha raisina ny ampahany amin'ny fiainany dia zay hoe hanina ndraimbava, sakafo ndray mihinana voane mba masaka miaraka amin'ny mofo berka dia zany voane mba masaka miaraka amin'ny mofo. Raha tianao dia tongava aminay raha rivo tsara masomasaka sy mofo natao tsisy soratra izy fa zavatra kely ndraimbava ohatran'izany no nanamavonina fizokiny. Mety tsy tena azontsika tsara ngamba hoe inona moa le fizokiny. Io fizokiny io dia zao tamin'ny andro taloha, tamin'ny andron'ireo patriarka ny razamben'ny zanak'Israely ny lamato, ary zay misy ilay kolotsaina zany hoe ny lamato ao anatin'ny fianakaviana anankiray no manana ny fizokina. Dia ny fizokina dia midika zavatra anankitelo. Voalohany indrindra aloha ny lamato ny zoky rehefa tsy eo tsony ny ray dia izy no mpitarika ara-pivavahana ao anatin'ny tokantrano misolo ny ray, maka toerany ray mpianakaviana izy. Zay aloha voalohany. Ny faharoa mahazo anjara roa amin'ny fananana izy. Ao amin'ny lovakina vetivety amin'izay koa mba azontsika tsara tsy maninona. Deutéronomia 21, 15 à 17. Deutéronomia 21, 15 à 17. Dia jereo kely ny ampianariny Deutéronomia 21, 15 à 17. Hozy izy: raha misy lehilahy mampirafy ka ny anankiray tiny fa ny anankiroa kosa tsy tiny ary samy miteraka zaza aminy izy roa vavy, na ny tiny na ny tsy tiny, ary ny zanak'ilay tsy tiny no lamato, ary amin'ny andro antidiny fananana ho an'ny zanalahy, dia tsy azo atao lamatoa ny zanaky ny tiny raha mbola eo ihany ny zanaky ny tsy tiny, izay tena lamatoany. Fa ny lamato zanak'ilay tsy tiny ihany no ekeny ka omeny anjara andro amin'izay rehetra nanany, fa voalohanay izy ka azy ny fizokiny. Hitanareo na hatrany amin'ilay hoe olona mampirafy ary eo anatrehana tena nanandanja be mihitsy zany tamin'ny andro tsisy mialalana mihitsy androany ndavy ko mampirafy tamin'ny andro ny testamenta taloha le resaka eto ao tamin'ny andro ny fonony olona mafy. Fa na dia tao anatin'izay ary Andriamanitra dia nametraka mihitsy hoe ny lamato ny zokiny, na izy na izy, na avieza izy na azo ny fizokina anazy ny anjara roa amin'ny fananana. Izy no manana ny fizokina, ary zavatra anankiray fahatelo tena manan-danja be tao anatin'ireo patriarka, ireo razamben'ny zanak'Israely ireo dia zao: ny lamato no iampitany ny teny fikasan'Andriamanitra tany amin'ny Abrahama. I Abrahama ny tenen'Andriamanitra hoe ho tonga fitahina ho amin'ny firenena rehetrarehetra ianao, dia nepito tany amin'ny zanany ny zanany Isaka, le zanany tamin'ny Sara tsy nanana ankoatran'iny moa izy. Dia avy eo nepita indray tany amin'ny zafikeliny. Raha ny tokony ho izy tokony nepita tany amin'ny Esau le fizokiny, le fitahin'Andriamanitra, le teny fikasan'Andriamanitra, le zava-masina ozy ny bokin'ny Hebreo teo, le fitahin'Andriamanitra ho azy tokony nepita tany, fa nanamavo an'ity fizokiny Esau. Hainareo moa zany hoe manamavo, zavatra tsy misy dikan'izany, zavatra tsy tena manao tsy mirara hanina ndraimbava. Maty akanina ke zany Esau Hitanareo tsika ndraiky miteny hoe olona maty akanina mihitsy, fa Esau tena lehilahy tena maty akanina mihitsy. Tsy afaka niaritra noana kely hoe atoandro, tsy olona tena hoe tsy manan-koanina akory, fa ny ray aman-dreny ny olona manam-bola tsara, manefoefo fa tara ny sakafo, tsy mbola masaka ny sakafo, fa nanao tsinitsinina ny fizokiny. Rehefa naona izy tonga dia tsy nibanjina n'ilay tena ho avy, tsy tena neritreritra ny zava-panahy. Azonareo le fafinaretana vetivety. Misy ane mpino tena manao ohatran'ny Esau ndraiky, manamavo an'ilay fanompoana n'Andriamanitra. Indraindray
manao tsinitsinina n'le fanompona raisina ohatra ny zava-maivana le fanomponan'Andriamanitra dia manompo rehefa te handompo fa tsy mandompo rehefa tsy te hampiavana izay manatokety zany mihitsy engetiny Esau hanina ndray bava dia efa nataony tsinitsinina le fahasoavan'Andriamanitra fizokina ndraindraiky antsika teo hanina ndray bava mihitsy tena hoe hanina ndray bava davatra tsy misy dikany tsy misy manampy tena marina ry havana izay manatrika eto aza manaraka n'ity lehilahy ty ianao aoka tsy hanamavo ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra anao ianao tsikireto dia taranaky Abrahama amin'ny finoana nantsoina mba handova ny teny fikasany ny fiainana mandrakizay ny lanitra zany zavatra zany aza manamavo amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao ianao amen dia hitanao tsy mipetraka teo fotsiny engeny Esau fa ny fiainany rehetra mihitsy tena hoe nanao tsinitsinina n'Andriamanitra nanao tsinitsinina ny fanomponan'Andriamanitra ary efa tarabe vao naneny jereo eo amin'ny Genesis 26 dia jereo ny vadiny ray zao jereo Genesis 26 34 à 35 Genesis 26 34 à 35 dia zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ary rehefa 70 taona Esau dia napakatra ny Jodita zanaka vavin'ny Bery Etita sy Basemata zanaka vavin'ny Elona Etita izy dia nangidy tamin'ny fanahany Isaka sy Rebeka indrindra ireny rehefa tonga ny fotoana nambadiany Esau 70 taona dia nanambady izy fa nivadina lainy tsy mba nifanaraka tamin'ny safidin'ireo ray aman-dreny mpino ny ray aman-dreny matahotra an'Andriamanitra ny ray aman-dreny nanompo an'Andriamanitra le Andriamanitra Abrahama sy Isaka natahotra n'Andriamanitra ny ray aman-dreny ary zay nampatonga ny rainy Esau Isaka hoe tsy mba nanambadibady fotsiny ohatran'izao nataony Abrahama fa ny rahana mihitsy andana ny amin'ny havako ianao no makavady ho an'ity olona ity mba hahatonga antsika tsy hifangaroaro amin'ny olona mpanompo sampy tsy hifangaroaro amin'ny olona tsy matahotra n'Andriamanitra dia lasa lavitra mihitsy Abrahama naniraka olona alao vadiny zanako any amin'ny havako fa za tsy hampanambady azy eto tsy matahotra n'Andriamanitra ty olona manompo sampy fa ny eny Esau rehefa tonga ny fotoana nanambadiny dia olona Etita reo le Kananita le naringy an'Andriamanitra noho ny fahotana reo le mpanompo sampy olona tsy mahalala n'Andriamanitra reo Kananita reo ny anisany mampiavaka azy dia na ny zazakely ary ataony sorona ny fivavahana zany engenen'ireo hoe favetavetana falotona nandotony tany reo natonga n'Andriamanitra hoe tsy maintsy aringana fa Esau rehefa nanambady ry havana izay manatrika eto dia tao ihany izy nijery manjavona tsy nandeha lavitra izy fa tao amin'ireo ety naka mety tsara taraiky ety le Jodita ty mety tena raitra io saingy mpanompo sampy saingy olona tsy matahotra tsy hitany hoe tsy matahotra ny fa tena manompo sampy mihitsy manompo Andriamanitra hitona azy ary niteraka olana be nge tao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny nangidy ianareo moa zany hoe mangidy amin'ny ray aman-dreny tena nangidy mihitsy nangidy fa tsy ny raharaha dia reny izy vao nakavehivavy hafa fa nitelony ndray vao tany amin'ilay olona tokony nalaina vady efa fa nitelony tanao am'izany tsy mba nanaraka ny diany rainy izy nyray any vadiny ny azy nataony efa roa telo en plus mbola olona tsy anina olona tsy matahotra an'Andriamanitra olona mpanompo sampy tsy magaga raha ozany bokany Hebreo lehilahy tsy manaja zay azy tsy manaja zay azy manao tsinitsinina ny fahasoavan'Andriamanitra tsy lina amin'ny zava-panany eto an-tany any ny Esau vady aloha ny ilainy izy tsy miraharaha an'izay matahotra an'Andriamanitra sy tsy matahotra an'Andriamanitra izy tsy miraharaha hoe olona hitondra azy hanompo sampy sy tsy hanompo sampy zany vady ny ilainy aloha dia io misy tsara tarehy tonga dia nalainy iny zay ange Esau dia indraindray ny mpino tena zany mihitsy ange tsy mba manana fijery lavitra tsy mba manome lanja ny aram-panahy tsy mba manome lanja ny fanompona an'Andriamanitra fa tonga dia manao foana fotsiny zay daniny kibony fotsiny zay metimety aminy fotsiny zany Esau zany amboletra fotsiny amin'izany
fa i Jakoba kosa ny rahalany be dia be ny zavatra tsy lety tamin'ny Jakoba. Raha ohatra anerinany ho jerentsika indray ina daholo ny lesoka nataon'ity Jakoba be dia be mihitsy fa mitaka io misy zavatra be dia be koa tena tsy lety fa nisy zavatra anankiray nefa nivoaka ao anatin'ny tantara dia zao Jakoba kosa nihina tamin'ny zava-boahary. Hitanareo ilay fizokiana Esau tena naniry isan'andro izy mety manonofo raha mba izano zokany tena sambatra raha mba izano zokany dia andovany teny fikasan'Andriamanitra raha mba izano ny zokany dia avy amin'ny taranako zany ny voaniny anankiray ho mpamonjy an'izao tontolo zao sambatra ty Esau naninona zany zokany naniry nangetaetany zany foana natongazy nanaonao foana mihitsy ary tao aoriana hoe nakan'izay apitaka rehefa avy eo tany aoriana moa nomen'Andriamanitra azy Andriamanitra mihitsy namoaka didy azonareo tsy letsoka zany nisaka fotsiny fa nisy fotoana Andriamanitra mihitsy no teny hoe ianao hifidy anao ao amin'ny Genesis 2:20 hoe ianao dia nitaranakao hitahina ny firenen'Andriamanitra mihitsy no niseho mivantana taminy dia niteny taminy hoe omenanao ny fizokiana zay namavony Esau satria izy nangetaeta ny zava-panary havana zay manatriketo satria izy nanana fanirinany zany tsy izy ny lamato fa naniry izy nangetaeta izy ny anankiray manamava ny anankiray manao tsinitsinina ny anankiray manao tandrefaka fa izy nangetaeta halleluja izy nangetaeta izy mijery ny ara-panahy mijery ny mandrakizay naloha ny very hanina ndray bavy naloha ny fiainany noatra ny misy olana fa le zava-panahy no katsahany fampitrany zany na teo ary ny lesoka dia zay izy mikatsaka ny zava-panahy raha jerena ny vadina lainy dia tsy nakavady tamin'ireo olona nandraran'Andriamanitra izy tany amin'ny havandreniny tany izy ny nakavady tany amin'ny olona zay azo alaina vady fa tsy ireo olona tsy matahotra n'Andriamanitra ireo olona manompisamy ireo olona zay hitariky azy anaonao foana ihany ary Esau angezany mihitsy raha jerena ny tantarany nanomboka teo Esau dia lasa firenena mpanompisampy lasa olona nitsangana ho fahavalo ny zanak'Israely foana ny Edomita hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany matantara tsy nanaja ny masina nanao tsinitsinina ny fahasoavan'Andriamanitra tsy nanana fijery ara-panahy misy angelopino tena ohatran'ny Esau fa misy koa nefa nopino ohatran'ny Jakoba mijery ny ara-panahy amen Andriamanitra manao zava-dehibe an'ilay fanompona ny tompo zay ny tena zava-dehibe dia betsaka nopino manao ohatran'ny Jakoba tena mitady an'Andriamanitra izy amin'ny fiainana tena zay tena andaniny ny fotoana mikatsaka izy ny olona tsy manao izy tena mangetaeta izy satria Jakoba halleluja mamonjy fivoriam-bavaka mitady an'Andriamanitra izy mifadianina izy mianatra ry havana zay manatriketo satria nahoana ao Jakoba nangetaeta izy ary io ange ry havana aoka ianao atsapa fa no mangetaeta ke tsy ataon'Andriamanitra hafanany ary hitan'Andriamanitra ny ampiadohana le tantara natongazy miteny tamin'ny Rebeka eo am-piterahana hoe zao reto zanako reto ny zandriny indray no tompony ny zokany ny zandriny indray no lasa satria fantatr'Andriamanitra le toe-tsaina fantatr'Andriamanitra ny toe-tsaintsika tsirairay avy raha tena manana toe-tsaina mangetaeta ny zava-panahy ianao ataon'Andriamanitra hafa koa ianao fa raha manao tandrevandrevaka amin'izao fanompoana an'Andriamanitra zao ianao omaina ianao karakay na le kely ananana ary hoe soa fa ny mangetaeta ny olona manana ampiana ihany izy fa ny tsy mangetaeta ny olona manao atsirambina na le kely ananana ary esorina aminy zany manaova ohatran'ny Jakoba ry havana zay manatriketo ao anatin'izao tantara zao dia tsaroako eto ny tantaran'ilay mpaminana anankiray Elisa sady mitovitovy mihitsy ilay tantara Elisa dia anisan'ireo antsoina hoe zanaka ny mpaminany école des prophètes tamin'izany fotoana zany zay ny sekoly biblika
hoe misy mpaminany anankiray a dia mampianatra mampifana mpaminany maromaro a manao sekoly biblika ao aminy reo sy ny sisa dia formena reo. Anisany ray tamin'ireo zanaky ny mpaminany zany Elisa. Dia Eli le mpaminany lehibe mpitarika an' zareo zany ndray andro fantatra Elisa ary fantatry ny rehetrarehetra hoe androany ny fotoana akan'Andriamanitra azy. Nalala daholo ny rehetrarehetra fa ndrela tsisy ny raharaha loatra hoe alay tompony izy zany. Fa Elisa rehefa fantany zay dia nisy zavatra nitsimoka tao anaty hoe zany tiako andovana io lehilahy. Ahitsoko kely le fomba fijery diso mikasika ny Elisa. Rentsika mietreritra le hoe rehefa miteny izy hoe meo anjara androa amin'ny fanahinao dia niverantsika azy hoe avroe fois deux fa ohatran'le lova teo ihany. Anjara roa amin'ny fananany zany hoe izy ny mamato, izy ny mandova ny anaran'ilay mpaminany zany, izy ny solony azy zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Ny rehetra mamela ny izy ohatr'izao fotsiny andeha Eli dia zay zany rehefa laza efa angotra moa izy lao izy ody any. Fa Elisa tsy nanaiky ny tao am-pony zany tiako andimby io mpaminany io, zany tiako lamatoa amireto le zay samy zanaky ny mpaminany reto, zany tiako hitondra le anarany mpaminany zay rehefa aveo. Tena ngeta ety izy tsy navelany mihitsy Eli, nataiza nalehany dia nanaraka azy tarita kilometatra be dia be fa narano foana no ny farany a dia nanontany amin'izay le mpaminany Andriamanitra nampanontany azy hoe zao inona ny tianao azo, inona ny ilainao. Dia nambarany tao am-pony hoe azo anjara androa amin'ny fanahinao zany hoe anao za no zanaka lamato. Hoy Eli hoe ho azonao zany a raha ohatra ka hitanao fisarahantsika, hitanao misaraka aminao dia miandry ary hitany tokoa hoe iny Eli miakatra ho any an-danitra miaraka amin'ny kalesiafa nomen'Andriamanitra azy izay niretiny fity nangetahety izy. Mba olona mangetaeta ny zava-panahy ve ianao? Fa Andriamanitra dia mamoky ny olona mangetaeta izy, mahafapo ny fanahy mangetaeta izy. Ary tiako ny miteny aminao fa tsy ny olona rehetra ny voky amin'ity fanontona ny tompo ity fa ny olona mangetaeta ihany. Amen. Ny olona mangetaeta ihany. Tsika zao anatin'le hoe ray volan'ny fafenon'ny fanahy masina, zany dia tena te hilaza aminao fa tsy ny mpino rehetra no fenon'ny fanahy masina amin'ity ray volany ity fa zay mangetaeta ihany. Zay mangetaeta ihany. Ny Baiboly nge mampianatra manorifatratra ny zava-panahy. Zay nge Jakoby le olona naniry fatratra ny zava-panahy. Fa isika ve mba maniry fatratra zany zava-panahy zany? Inona ny antony hampona ho an'Andriamanitra eto? Inona ny antony hatongavanao eto? Inona ny antony hipetrahanao amin'izao toeranao zao? Hivavaka fotsiny ve ianao? Atao hoe kristianina fotsiny ve? Sa mba mangetaeta zany zava-panahy zany ianao? Hoe maniry ahita an'Andriamanitra amin'ny fiainako aho, maniry ahazo zavatra amin'Andriamanitra, maniry ho kasihan'Andriamanitra, maniry esan'Andriamanitra, maniry fatratra amin'ny zava-panahy riavana zay manantsika eto. Fa zany ny olona afaka ho afa-po. Zany angeny ohatran'ny Jesosy Jakoba ihany ny kristiana. Zara roa tovy ny fomba hitondran'Andriamanitra azy famonjena ray ny raisiny, Andriamanitra ray ny tompony, fa mizara roa efa aveo. Sasany maimaina fa ny sasany tena hitanao mihitsy hoe tena miasa amin'ny fiainan'Andriamanitra, tena manao zavatra amin'ny fiainany satria mangetaeta izy. Ary zay ny lesona tiako ampitaina aminao androany. Ndao tsika mba hangetaeta ny zava-panahy. Inondratsika ohatran'ny tsy mangetaeta. Ianareo zany mangetaeta zany tady fatratra le zany. Mitady amin'ny fomba rehetra le zany e. Tsy mipetrapetraka zany olona mangetaeta zany. Tsy manao atsirambiny zany olona mangetaeta zany. Tsy miandry ampaherezana zany. Aiza dia anao nahita olona mangetaeta ka hoe ampaherezana hoe misy olona zany mangetaeta. Hoe tena maty etaeta mihitsy zany ny tentako. Dia miandry tenenina izy hoe ndanareo ianao misotro rano e. Zay izy vao hisotro. Fa ahoana olona mangetaeta? Raha tsy avelana misotro izy ary dia hiditra amboletra ihany izy aloha hisotro.
rehefa avy anareo miady fa isotro izy aloha mangetaety izy tsy miandry ampahereziny zany olona mangetaety zany a raha mbola ianao hoe miandry ampahereziny isaky mihetsika ianao mbola tsy mangetaety ianao fa ianao mihitsy ny manana finiavana hitan'Andriamanitra dia ho tahaka ny Jakoba horaisinao ny teny fikasana nomeny tompo antsika tsara lavitra aloha izany teny fikasana ny amin'ny fanayana feno ianao afa-po ianao hitanao fiainana miaraka amin'Andriamanitra tena mahafinaritra io fa mangetaety varana koa an'izao tenin'Andriamanitra izao riavana izay manatrika eto mba olona mangetaety avy ianao sa olona manamavomavo mety tsy tena manamavo be ohatrany izao angamba fa manao atsirambana ihany hoe Andriamanitra mahita ny fony tsirairay avy mahalala ny heritreritra ny fiainana ny fanareniny tsirairay avy Andriamanitra hitan'Andriamanitra ny fananam-getaeta dia hoy ny tokony eobolan'izay hoe tsy avelan'ny Jehovah ho salena ny fanahana hitan'Andriamanitra tompony hitantsika mba ho lehilahy sy vehivavy tena feno etaeta ao an'Andriamanitra amen aka tena atao amin'ity fiangonana ity tesika zay tena irina zay tena irarina lehilahy sy vehivavy feno etaeta ao an'Andriamanitra